Voaray daholo le hitanareo ny amahany zay anatin'ny roa taona dia tsy haiko fa zay mangataka fanomezan-tanana dia aza atao challenge ao anay rery le izy fa andao mba ataotsika challenge ao atsika miaraka dia miara mamiditsika dia miara mavita dia miaraka tsaraina fa tsy zay foana ny tsarainareo eto fotsiny fa ianareo koa zany mba tsaraina miaraka aminay eo anatrehan'ny vahoakanareo hoe tena ny solovava venareo ary tena niaraka aminay na vita venareo dia rehefa mba mandeha any zay dia mba eo koa nareo ohatra ny santatra nataonay tany amin'ny tanànana lehibe ny dadanay dia tany biro roa tany dia nentinay tany député anankiroa dia tany zay ny sangage hoe zao ny zavatra ho ataonay eto biro roa dia efa manomboka fendalo any any amin'ny tanàna ny bara zany dia nasiana commissariat de police tany dia tany zay ny takina hoe ahoana ny nina moa tsy izy ty ny sekoly ahoana ny centre de santé de base ahoana ny lalana dia efa voaray daholo zay tompoko dia efa samy nandraina ndraiky ny daholo le ministre eo fa ity izy etsona azy na gouvernement de transition na gouvernement d'urgence fa androany zany rehefa nahita n'le fomba fifandraisantsika ty toy zay hoe gouvernement de combat dia iady zay iadytsika iady mifantrana indrindra fantrana any amin'ny faritra amin'ny merina ny dignité humaine sotra tompoko lahy makasitraka tompoko mankasitraka izany hoe mampimenimenina ny olona amin'izao fotoana izao dia ilay hoe tsy mila ny fisisihana sy ny hoe fampidirana ny volomboasary ao anatin'ny rafitra maro samihafa ary amin'ny andanina zany tianozongozina sy maneho hoe tena ay ekipa andreo any zay dia ny olona moa samy tsara araka zay tsarany eo fa any foana lay adefitra hoe tsy misy fahamelana raha tsy misy fitsarana sy ny hoe ndariny mivoaka ka zay lay manahirana amin'ity de zavarity hoe hodintsita ve reo abebina maro lafy samy hafa izay hoe nataony mpitondra teo aloha fa ankehitriny zany tena mandeha ny endrika sy tetika fanozongozona na ny ara-politika dia tena hoe misoko miadana ny any anatin'ny zavatra mitranga ny any tambazotra tserasera eny ihany koa tena hoe fa nytotoana tsoroa matany ary betsaka ny nareo hoe ny ara-desy nanohana ny tolona ary misy miozongozina ny fomba fijeriny sy ny fieviny hoe tena zavatra mitombona zavatra marina satria misy zany ohatra ho malina nomboka miparitaka indray ny karazana serasera zay nambara hoe nisy fionana nataon'Andriamatoa filoham-panjakana tamin'ny andro Rajoelina tany Dubai dia tsy malaza saina ihany hoe tena azo atao hoe mamorona tsy miaro be fatantsika fa misy tena hoe zavatra inena entina hoe manaratsy sy manasoketa dia mibetsaka moa ny maneho ihany hoe namboarina tamin'ny intelligence artificielle sy ny sisa fa nisany farazavana ofisialy mikasika an'ireny hoe ditany Dubai ireny fa mahagaga fotsiny zany raha mijeritsika sy mampatsiahany tantara hoe dia koloniely zay mitantana amin'ny fireneny ity dia efa tany amin'ny taona 2024 no isan'ny hoe jeriny fomba sy ny hevitra hoe ahoana aiza ny lalana dia nosamborina niadarery koa nosamborina izy raha koloniely anankiroa izay nampidirina ponja dia tany amin'ny fiandohan'ny zany hoe raha izay nasazavanisay dia efa fanandrify tao anatin'ilay hoe etsy vahoaka sy tolona ny rahan'ireo collectif de candidat amin'izany fotoana dia isany hoe nisamborina izy mirahalahy tonga ny janoary 2024 dia navoaka fa noeloina heritaona sazy miantona rehefa nolazaina fa hoe manohitohina ny filaminana anatin'ny firenena mitarika miaramila ikomya nambara fa nanao nikasanao fanonganam-panjakana ka lojika ve ny ateo arena hoe lay mpitondra teo aloha nanagada izay hoe efa ny toloma amin'ny vahoaka dia lasa mifandinika an-databatra boribory ka zay nisany hoe endrika anankiray koa tiany avaty amin'le do volomboasary reto avohitra hoe mizaka manozongozina amin'ny fijery sy ny hoe fijoroana ara-politika asehon'ny olo-pirenena izy dia tena hoe dia nefa dia hoe namana ihany reo mpiaradia amina ihany reo mahatonga an'ilay hoe fankahalana
tonga trany amin'ilay resaka tena hoe fanaratsiana avolentana diabolisation ho an'ny fitondram-panjakana ka zay misy foto-kevitra zany tena ozongozonina lalatsaina tsy tena hotohizana fa hoe lotona amina zavatra tahakan'izany ka zay ny olo-pirenena mila mailo eo anatrehan'ireny hoe endrika fanozongozonana maro lafy samy hafa ireny de trangeny zany maramarika sy hoe iza misongadana am'izao fotoana zao zay tsy azo diny tsy hita marina hoe misy ny lesika ao anatin'ny fitondram-panjakana ary tsy miaro bevatany tsika efa miteny ihany koa reo zavatra tsy mety a reo zavatra hoe mila intsy a de zany nisan'ny zavatra mitranga anankiray de raha ny zavatra hoe tena tongavana zany tia hanozongozana ny fomba fijerin'ny olona hoe mivoana mitolona tsika zao fa tsy ao anatin'ilay zavatra noeritreretana de zay ny rehetrarehetra moa irarena hoe tsy andray anjambany a tsy hanovana bevatany araka ilay fifanorona sy fifanolora-kevitra fa tanatin'ny antso omaly hoe misy ny zavatra tsy mety de resahana misy ny mety de mila hoe ampiana sy atosika fa tsy tokony andairan'le ny fandemia-tsaina sy fitondrana any anatin'ny hoe kolotsaina sy toe-tsaina mirefarefa reny za toko raha falamanana rehefa mahita nyreto le teo amin'ny fitondrana taloha reto de ohatry mahatsiaro an'le fiteny taloha iny mihitsy any hoe raha voateniteny raha voateny ny lesoka de misafiny azy ny petakorona zany hoe raha voatoraka ny raha voatoraka tsy hoe izy fa oabola raha hoe voatoraka ozy izy ny mamba de mahana zany ny lambo ohatr'zay izy hoe tena eo izy miteny zay tsy manaiky eo ndray izy miteny zay hiditra ao anatin'le izy somary araka le tenenao teo hoe mahita zavatra teknika foana miala aminay de miditra am'roa miala anakatso de ambodepina fa de aloha hoe raha mahita ary io nge mahafinaritra ihany ko manana mpanolotsaina ihany ko ny filoham-panjakany tokony hijery an'izy io satria tsy fantatra tsony ny namana sy le hoe ambodisy ino moa le filazany tolo azy iny hoe tsy fantatra fa iny anjarany mijery an'iny fa zao kosa aloha maso mahita ny ditsoka raha hitanao fa tena efa hoe tsy ety le olona sisika hiditra de efa mba hainao indray mandreny fanapaha-kevitra fa ny tsy mety efa hita fa tsy mety a de ajanona fa mafy be le izy a hoe alo indray ikena indray ny asa izy mijery an'io gazety io mantsy tamin'ny maraina namaky an'io de ohatran'ny tonga saina ihany amin'ny maha-olo-pirenena zany fa tserajerajeratra ihany iny fa de tena marina le nylazainao teo a raha mikasika an'izay resaka hoe filoham-panjakana zay efa miatra ny mafy zay zany izy a zao izy zany miverinao anatin'izay any ko de tsy fiarovana bevatany le izy fa mba arak'izay hoe nitolona ny raha nananao zay manoe anazy tsika lay fomba fijery zany na karazana hoe fehikevitra navoakany ACC mikasika ny hoe fananganana vondrona parlementaire maro anisa sy lay hoe fialana tao anatin'ny vondrona parlementaire teo aloha nakany amin'ny maro anisa de tsy de tena manan-kevitra kanefa tsy tokony ampivoana ny hoe lalatsaina sy ny na iza zany lay atoky sy ny fomba fijeriny fa raha ny sarimitranga zany aloha teza tsy mba zaza de reny raha nanahita reny hoe ny 20 isan-jato tao anatin'ny ohatra mifaloy amin'ny teo ihany io a tao anatin'ilay vovonana parlementaire Irmara dia nivadika anakanan'ilay hoe majorité présidentielle de ohatran'ny hafahafa ihany ao anatin'le sakaiza mimpandresy sy sanatria hoe tsy ohatrany hoe teo hafa-maina sy tsy teo tompona ndraikitra tamin'ny zavatra nitranga teo aloha de io moa iaraha mahita de zany hoe ny ACC koa tsy de tena tsy te hiditra lalina tsy tena hoe te handray fanapaha-kevitra mikasika an'ireny a de ohatrany hoe metimety eny foana zay zavatra atao sa rehefa nitranga tetikoa hatramin'le hoe fanonganana filohan'androm-panjakana ary moa vitavita ho azy teto hoe satria nilazan'ny zavatra marina tsy mifanaraka amin'ny eritreritro mpitondra ny filohan'ny sena teo aloha andriamatoa Hermanana de reny ny raha nahita reny ny zavatra nitranga hoe olona voafidy dia nongotana manta arak'izay napetipety azy teo a de reny zavatra nitranga tahaka an'izany ihany koa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena teo aloha Ramatoa Christine Razanamahasoa zay hoe lanym-bahoaka lany zato izy zato te anevon'ny anteny miaram-pirenena hitondra n'ilay androm-panjakana de reny tena hoe nongotana manta tsisy hatramin'ny zon'ny vahoaka zany hoe nahalany azy a tsy nondrarahina de zany lay zavatra mitranga eto zany de tena ohatrany hoe mijery an'ilay rafitra zay tsara ny fifidianana moa sy mitsara ny hoe manaraka ny lalam-panorenana sa tsy
ny zavatra anankiray a de reny ny raha nanahita reny ka zay le hoe tsy de mahagaga loatra raha lay sary mitranga ara-politika fa indraindray sanatriny vava so de lasa manomevahana lasa jurisprudence na hoe fakadaga any amina tsy fandikan-dalàna lay sary mitranga tsy aritra moino zay nisan'ny hoe sary politika omaly de somary mifandraiky kely amin'ny politika ihany fa mifandrohy amina hoe sosialy ihany koa de lay tranga perquisition fopla moa zany natao somary tena mahitsihitsy na hoe fisavana tsy nanara-dalàna dia tranga tery amboba teroka tery moa zany io zavatra io tsy haiko tapabolana lasa izy iny na mihoatra an'izay a tamina tranona be ny tanàna anankiray de mivoaka zany didy am'izao fotoana zao mikasika an'le hoe misy miaramila anankiroa de polisy anankiroa polisy roa polisy telo de misy civile midoboka ponja tamin'ny raharaha io araka ny fampahafantarana ofisialy a nataondry zareo eo an'io ministeran'ny fitsarana zany hoe endrika anankiray zany olo nanehoana hoe na asa mety mbola isazy ara-miaramila koatrany hoe sazy ara-pitsarana zay nivoaka fa de heritaona sazy miatra aloha zany no didany latsaka koatran'ireo onitra maro samihafa sy lamandy a zay alohan'ireo olona voarory tao anatin'izay ka zay endrika anankiray zay maneho sy manamafy hoe nizaniza manao ny tsy mety a dia hiaran'ny lalàna satria misy ihany koa ny aya maro samihafa miparitaka hoe misy fizavana tsy araka ny tokony izy lasa mivadika mety endrika fandropana sy ny sisa de ndrehetra zany tokony anaitra ihany koa raha misy zavatra mampiaya hoe tena iraky ny fitondram-panjakana tokoa hoe reto andihan'olona reto ohatra raha toka mandeha misava etserosa sanatreny vava misantoka sy androba tokantran'olona ka zay lesona anankiray zany ty ho an'le hoe manapatra fahefana sy mieritreritra fa afaka manao zay tany kibony eto amin'ity fireneny ity manararoatra ny zava-misy a dia mamorona an'ireny zavatra mamofady reny io tsisy mamy mihoatra ny zanaka ozy izy ny tenin'ireo ray aman-drenitsika vahiny fa rehefa manaiky nono aifika ka mahafinaritra be any aloha fahitana an'izany hoe fandraisana andraikitry ny fanjakany zany eo anivon'izany resaka zany de sady nandoontra ihany koa anatin'izay tadio fa nisy ontra ihany koa anatin'le izy a anatin'izay de aleo anara-dalàna ary iverina ao anatin'le hoe rafitra tena isika imo ny efa ivitratratraina hatramin'izay nge mihitra kely amin'ny toekarena sy ny hoe sosialitsika satria nisan'lay tatitra zany ofisialy omaly mikasika ny hoe RNDS na ny tondro mikasika ny fivoaran'ny maolona andrefesana an'ilay hoe IDS zany dia ho an'i Madagasikara tena hoe mbola mila ezaka betsaka satria ny faritra Analamanga ihany zany manerana ny nosy a no hoe mba amin'ny atonina izay fivoaran'ny maolona zay de misy noto moa izy io ohatra faingo 720 sy 500 ny teto Analamanga raha hoe ao anatin'ny fetra tokony tratrarina ohatra faingo 500 sy 500 zany hoe niotra kely a Analamanga ihany eto Madagasikara no hoe natratra an'izay a androiny isan'ny hoe faritra tara indrindra de anton'izay zany hoe ny Analamanga no misy andreo orinasa maro samihafa mivangongo eto amin'ny akapobeany a ny resaka indostria ny lafi ny ara-toekarena fa raha Madagasikara zany raha ny firesaka ohatra nataon'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola de hoe tsy ampy ahafahantsika mivoatra ny hoe fiakaran'ny akarena faobe isa-taona 2.9 isan-jato eo nanomboka ny 7 hatramin'ny 3.20 sy 2 de Madagasikara ao anatin'ny hoe arikarena isambatan'olona tena hoe tsy nisy fivoarana mihitsy tao anatin'ny 5.30 taona satria nanomboka tany amin'ny taona 70 sy 700 zany tsika de teo amin'ny 500 sy 300 teo eo isan'olona kanefa raha ohatra hoe mampita ho an'ny aty amin'ny nosy manodidina atsika de nosy Komoro ohatra zay hoe noresan'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fotoan'andro fampindramitsika vola tafakatra $150 ny arikarena isambatan'olona ny atsy amin'ny nosy Maurice efa tafakatra 500 sy $200 zany hoe tena efa avy 20 eny sa avy firy eny amintsika ny atsy amin'ny nosy Seychelles zay hoe
satria nisy alay fifanana ihany koa mpitondra miendrika indrindra taty Afrika de resana rehefa mahatonga Andry Rajoelina tam'izany a ny filoha CCLOA de nefa ny andro zareo am'izao fotoana zao hoe tafakatra 5,4 dollara isan'olona ny arikarena isambatan'olona zany hoe tena efa isan'ny tsara indrindra ty Afrika io de eritrereto an'izany hoe mampitatsika Madagasikara nefa isan'le hoe firenena manana ny arikarena sy ny tena hoe otrikarena maro samy hafa saika tena hoe tsy manam-paharoa de zany nefa ny zavatra misy de ny eto Madagasikara zany zao raha ny hoe tontolon'ny asa de hoe ny 7,000 isanjato de tafiditra ao anatin'ny secteur informel zany hoe tsy manara-dalàna ary ny 9,000 isanjato ny asa ho an'ny malagasy dia marefitsy tsy mahavelona de zany asa hoe ahoana no ahafahantsika mivoaka ao anatin'izany de hoe nisany hoe politika ezahanapetraka zany dia ao anatin'ilay fampianana ihany koa ny elanelan'ny mandra sy ny manan-karena satria ny vitranisa de tena hoe betsaka ihany koa reo amin'ny tanany arena misy elanelana be de ihany koa ny famokarana sy ny resaka hoe indostrie sy ny sisa zany tena mila ezaka be Madagasikara ao anatin'izay mba hanatsarana n'ilay hoe fahatarana tena hoe tao anatin'ny 7 taona de tsika moa mbola afaka mandinika sy mieritreritra sy mamakafaka ao anatin'izay hoe aiza marina ny lalana ivoahany eo anatrehan'izao zava-misy zao fa tena hoe mampiteny moana lay zava-misy miazakazaka trany any amin'ny hoe sehatra tsy manara-dalana sy tsy manara-drafitra de tsy manana n'lay hoe esprit ana entrepreneuriat raha ohatra amin'ny teny vahiny fa de tena ohatrany hoe lasa mananganangana épicerie ohatra de manao de zay lay zavatra anankiray mila renina anatin'ilay hoe fametrahana lasitra raha toekarena mifandraiky amin'ilay zava-misy mba hahafahan'ny firenena tena hoe mivoaka ao anatin'izao fantrana lalina zao anaraka zoka angamitsika de toizana avy eo